Voalohany zany miarahaba antsika jiaby tsy ankanavaka ato anatin'ny districtn'ny Maroantsetra. Ary koa zany mirary soa sy fahombiazana amintsika jiaby amin'izao taogno vaovao zay diavintsika zao, ary ny taogno mbola mitsingeringerinana mbola hidiavintsika. Agnatrefan' ihany koa isaorana koa ny vahoaka tsy ankanavaka, na ny fidia na ny tsy nifidia, indrindra fa nifidia, ary indrindra ihany koa izay nagnampy tamin'ny lafiny kely rehetrarehetra, na hery arabatana, na amin'ny fitaovana, na amin'ny arabola, izay nagnampy ahy nanao aigny tsy ho zavatra tamin'ny fagnatanterahana igny fifidianana igny, satria anarezany ny hery nagnampy anahy nahatongavantsika amin'izao tanjona zao. Eo natrehan'izay, vita moa ny fifidianana, navoaka ny vokatra, dia lany zany ny tenako isolo vavanareo vahoaka eto Maroantsetra, ary isolo vava ny vahoaka eto Madagasikara ihany koa, satria solo mavambahoaka ny Madagasikara ny anarana eto. Ka eto zany dia mahazo matoky anareo fa anao haraky zay faraheriko aho eo amin'ny fagnatanterahana zay asa mahasolo mavambahoaka zay eo amin'ny fiainantsika vahoaka tsy ankanavaka, na eo anivony ty districtn'ny Maroantsetra tio, na eo anivony ty firenena ty. Ka eo natrehan'izay ihany koa ny asan'ny solo mavambahoaka moa fa defa mazavazava amintsika ihany, dia tsy mpanatanteraka fa kosa misolo vava vahoaka. Eo ny fahanaovana lalàna, eo koa ny fanaraha-maso akaiky ny fiainam-bahoaka izay amin'ny lafiny rehetrarehetra. Ka agnatin'izay zavatra zay na dia tsy mpanatanteraka zany ny asanay, dia azonay atao mahasolo mavambahoaka anay ihany koa ny miady zavatra hiteraka tombotsoa ho anareo vahoaka tsy ankanavaka. Zany hoe zany manao zany ny hady hevitra mbola latabatra hientina mpandroso ny fiainantsika vahoaka amin'ny lafiny zavatra rehetrarehetra, ka hita fa hady tsara ny fiainam-bahoaka. Eo anatrehan'izay zavatra zay, satria fifidianana moa ny zavatra nylalaovantsika, dia eo moa tsy fitovian-kevitry. Igny tsy azo nomezantsiny na iza, satria tsy hitovy ny hevitry ny zanak'olombelona rehetrarehetra, fa na dia izany ary tsy sola azo menatsiny amin'izay safidiny, fa kosa mangataka fiaraha-miasa amina hery rehetrarehetra zay misy, na ny nankatoa ahy tamin'izay latsabato zay, na ny tsy nankatoa, angatahana fiaraha-miasa besaka, satria adidy makady moa ny nankininareo vahoaka taminay amin'ny mahasolo mavambahoaka zay, ka tsy maintsy ilana hery lehibe avy aminareo ihany koa. Ka eo anatrehan'izay zany mahazo matoky anareo vahoaka fa hanao zay faraherinay zahay amin'ny asa mahasolo mavambahoaka agnatanterantsika, ny ahitantsika fampandrosoana amin'ny lafiny rehetra. Eo ny fampianarana, eo ny lalana, eo ny fahasalamana sy ny lafiny rehetrarehetra, na eo koa indrindrandrindra ny tantsaha zay milanja mavesatra amin'ity fiainana tio, tsy mety mahita mangirana, ka ireny zany tsy mety jerena akaiky. Eo koa ny mpiasa-panjakana zay migogoko agnatin'izay zavatra rehetrarehetra zay, magnoloana ny tsy fitezan-javatra miatra amin'ny fiainana. Agnatin'izay zavatra zay mametraka fisaorana, famerenana fisaorana aminareo vahoaka, fa manjary matoky anareo fa anao faraherinay zay amin'izay asa mahasolo mavambahoaka zay. Faramparana, eto moa ny zaho ro mialy tsy dia olona voninahitra loatra, tsy dia mila zay voninahitra zay fa kosa tereniko an'izany sao dia misy mihafahafa hoe izy zao fa zao ka tsy saha miteny aminazy, tsy saha zaho manatonazy, fa mbola mipetraka amin'ny fomba fiarahantsika hatr'izay ihany zaho, azo antonona, azo iresahana, azo iadivan-kevitra, azo mena sosikevitra amin'izay zavatra hitantsika fa hatsara fiainantsika. Ka zay angamba ny androany ka miametraka fisaorana amintsika jiaby, ka tahin'Andriamanitra itsika rehetrarehetra amin'ity fiainantsika. Saotra.